Tafiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny orana mikija dia nampitandrina ary nandefa filazana loza manambana ny Apipa ho an'ny faritra lalovan'ny renirano'ny Sisaondry. Antso miantefa amin'ireo commune izay voakasika izany eto Antananarivo sy ny manodidina izany antso izany. Noho ny virotrahan'ny orana izay nifanesy tato ato dia nandefa fampitandremana noho ny loza manambana amin'ireo faritra lalovan'ny renirano Sisaony Apipa Etsenosy tamin'ny 3 ora tolakandro lasa teo. Voakasika izany ireo commune eto Antananarivo sy ny manodidina toy ny Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosy Andrefana, Ampitatafika, Ambahavady Tokana, Fenorivo, Itosy, Ambotrimanjaka, Fiadanana, Ampangabe. Araka ny fanampim-panazavana nomenanay dia mahatratra 4,570 metatra ny ahavon'ny Kiopa eo amin'ny Maridrefina Anosy. Niakatra 4,20 metatra kosa ny rano tao anatin'ny 7 ora ary mbola hiakatra mandritra ny 12 ora manaraka. 3 metatra kosa ny refy fanairana milaza loza manambana eo Anosy. 3,4 metatra kosa ny ahavon'ny Kiopa eo Maridrefina Bevimanga. Niakatra 4,20 metatra ny rano tao anatin'ny 7 ora ary mbola hiakatra mandritra ny 12 ora manaraka. 4,4 metatra ny refy fanairana milaza loza manambana eo amin'ny Bevimanga. Ny reniranon'ny Sisaony kosa dia mahatratra 2,540 metatra ny aviny eo Maridrefina Ampitatafika. Niakatra 4,20 metatra ny rano tao anatin'ny 7 ora ary mbola hiakatra mandritra ny 12 ora manaraka. Ny reniranon'ny Mamba kosa dia 4,530 metatra ny aviny eo Maridrefina Ambohidro. Niakatra ho 4,4 metatra ny rano tao anatin'ny 7 ora.